eo amin'ny pejy-baovao ny toe-karena kosa indray dia ny tsy fitobahan'ny vary eny amin'ny tsena no mahatonga ny vidiny hiakatra raha ny fanazavana voaray. Avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana tokony ampitoboina ihany koa raha ny voalaza ny abetsaky ny vary izay afarana. Claudia Rasolson sy Mami Rasamuel. Fotoana tokony akaran'ny vokabary zao saingy noho ny rivo-doza eny ao farany teo dia sarotra ny fitaterana ny vokatra izay tonga amin'ny tsy tapitapy. Tsy ampy raha teo ny vary 4 taona nafarana avy any ivelany ka izay rehetra izay no antony mahatonga ny vary isondro bidy tato ato raha ny fanamariana avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Tapony tsy fahampininy ireo le vary afaratsika avy any ivelany. Ny fanazavana azy dia raha no heverina inle 40 000 tonnes iny no ataotsika ato maharaka hiatrehana ny période de soupure dia le psychose ny tsy fahampiny vary dia lasa midoublé mitriplé ny stock misy atokantrano anika le 40 000 zany tokony x2 na x3 mihitsy koa zay vao ampy hiatrehintsika an'le période de soupure zany hoe tsy maintsy mijery zany amin'ny 80 000 à 120 000 tonnes tsika zany raha iny le 40 000 iny fotsiny no ferana no ny feheverana fa tsy hanao an'izay le réaction ny mpanjifa fa raha vao maheno ny olona hoe mety ho hisy ny olana amin'ny vary tsy fahampiny vary dia ny vidy ray kilao miezaka anangona hividy 3 kilao ny mazatra maka ray gony mividy 3 gony hitsinjovana ny mety tsy fisina dia izay no mahatonga an'le izy koa tsy ho ampy. Nambaran'ny ministra fa raha mihatsara ny toetry ny andro sy ny lalana amoahana ny vokatra dia hitobaka ny vokatra afaka 2 na 3 herinandro miampy ireo vary nafarana tany ivelany ka tokony hiverina amin'ny ny vidim-bary. Tsy tokony ampitoviana ny vidin'ny vary nafarana tany ivelany sy ny vary vokarina eto an-toerana. Voalaza fa tokony havaka ihany koa ny tambazotra mpitsinjaran'ny vary avy any ivelany mba tsy hisian'ny fanararaotana.